ry havana malala ao amin'ny tompo ho aminareo ane ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo. Faly miarahaba antsika rehetra mpianakavy ankohonana ny amin'izao herinandro ankalazantsika ny fanahy masina ary ahafahantsika manomboka izany amin'ny lohahevitra hoe ny fanahy masina sy ny soratra masina. Ny salamo fa 430 ka ny andininy voalohany hatramin'ny 9 no andeha hovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Hisaotra an' Jehova andro lava aho, hoe ho ambavako mandrakariva ny fiderana azy. Jehova no reharehan'ny fanahiko, hare izany ny mpandefitra ka ho faly. Miara mankalaza an' Jehova amiko, ary aoka hiara-manandratra ny anarany isika. Mitady an' Jehova aho, dia mamaly ahy izy ka manafaka ahy amin'ny tahotry rehetra. Mijery azy ireo ka miramirana, sady tsy mangahy ahy ny tavany. Ity olo-mahantra ity ny antso, dia niainy Jehova ka namonjy azy tamin'ny fahoriany rehetra. Ny anjelin' Jehova mitoby manodidina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Andramo ka izao fa tsara Jehova, sambatra izay olona mialoka aminy. Amen. Ny hira fa 770 ka ny andiny voalohany no ataontsika. Iaraka iombavaka isika tompoko. Ry Andriamanitra rainay izay any an-danitra, Andriamanitra masina indrindra, Andriamanitra fitiavana, Andriamanitra ao amin'ny Jesosy Kristy, tompo sy mpamonjy anay. Midera sy mankalaza anao izahay noho ity fotoana sarobidy izay omenao anay ity. Tompo-pahasoavana tompo, omenao anay satria afaka miaona aminao izahay. Andriamanitra mamangy anay amin'izao fotoamba avaka izao. Iaona ny ankohonana, iaona ny fiangonana, manodidina indray ny teninao. Misaotra anao satria Andriamanitra famindram-po ianao, mamindra fo sy miantra mahari-po ary be famindram-po. Koa mangataka izay tompo, ny amelanao ny elokay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, lay tompo sy mpamonjy anay. Mba adio, mba ho masina izay ka ho tafahana tanteraka aminao. Koa ny fanahy masinao no hitoetra ty anatinay, irainao, ampahafantatra anay ny ota rehetra tokony hibebanay, ary ihany koa hanamasina anay tanteraka tompo, satria efa natokanao anao ho anao ny fiangonanao, ho anao izahay, koa dia midira ty anatin'ny fonay fanahy masino mameno anay. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy anay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Mialoha ny tenin'Andriamanitra andrenesantsika izany dia ny hira fa 770 ka ny andininy 4 no ataontsika.
tonga eo amin'ny fotoana makinany tenin'ny soratra masina isika. Izany dia hitantsika ao amin'ny epistily faharoa no soratan'ny Petera faharoa toko voalohany ka ny andininy 7 ka hatramin'ny 20. Mialoha izany dia mbola hiara hivavaka isika. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, amaky sy andre ny teninao izahay, ny teninao izay fanilo ny tongotray ary fanazavana ny lalanay, koa mangataka indrindra ny fanahy masina avy aminao, hialo lalana anay mba ahaizanay amantatra izay tena tianao ambara aminay, koa mitenena Jehova fa miaino izahay mpanomponao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ovakitsika ny teny amin'ny anaran'i Jesosy. Ary manana ny teny faminaniana tao mafiorina kokoa isika, koa raha mandinika izany ianareo dia manao tsara. Fa toy ny jiro mazava eo amin'ny fitoerana maizimaizina izany, mandra-pahazavan'ny andro ka miposaka ao am-ponareo ny fitarik'andro. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka izay nitondrany fanahy masina azy. Ray masinao manamasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Miarabantsika ry havako malalatra ity herinandron'ny fanahy masina ity. Ny herinandro fanahy masina moa dia ny herinandro izay iomanana manokana melohan'ny Pentecoste, tahaka ny herinandro masina ihany izay iomanana momban'ny Paka no nanaovan'ny fiangonana ny herinandron'ny fanahy masina sy ny herinandro sambatra izay atrehina ny Krismasy. Ary satria moa fiomanana izy afaka malala izay hitsenahantsika, ahatsiarovantsika nanyrahany tompony fanahy tamin'ny fiangonana sy tamin'ny mpino mba hahatonga azo fanasina sy fahazavana eto amin'izao tontolo izao, dia zava-dehibe ny andalinana ny finoana, zava-dehibe ny andalinana mikasika ny fanahy masina, zava-dehibe ny isian'ny fampianarana hiavaozana sy hanavaozana ny fanolorantena hatrany. Koa dia faly mitsidika antsika ny tokantrano ny afaka malala manaraka izao fampianarana noman'ny fiangonana Ambotantely izao amin'ny alalan'ny fireketrany ara-panahy andalinana mikasika ny fanahy masina. Ity alatsinainy ity tsika afaka dia miresaka manokana momba ny fanahy masina sy ny soratra masina. Ny andiny soratra masina moa izay nalaina anankiray amin'ireo izay manazava ny anjara toeran'ny fanahy masina amin'ny soratra masina dia arak'izay efa nivakiana teo ny Petera faharoa toko voalohany ary ny andininy 20 indrindrindrindra sy ny andininy 120 amin'ny anaran'i Jesosy. Fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olombelona fotsiny any, fa tsy nisy faminaniana avy amin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona arak'izay nitondrany fanahy masina azy. Ny soratra masina sy ny fanahy masina na ny fanahy masina sy ny soratra masina. Atombokitsika amin'ny soratra masina no afaka malala ny fandalinana. Ny soratra masina dia hoytsika ao amin'ny soratra masina io izay tenenin'ny taratasy nosoratan'ny Petera, fa ny soratra masina dia tsy avy tamin'olombelona akory fa avy tamin'Andriamanitra. Ny soratra masina amintsika kristianina dia ny fanahin'Andriamanitra na ny fanahy masin'Andriamanitra no nirahin'Andriamanitra nitarika ny mpaminany, nitarika ireo izay nanoratra ny soratra masina. Soratra masina zany tsy hoe literatura mivokarina ny sain'olombelona na ny fihetsipon'olombelona, fa ny soratra masina dia ny fitarihin'ny fanahy masina no nahatonga ny olona nanoratra izany soratra masina izany. Io Petera hoe arak'izay nitondrany fanahy masina ilay mpanoratra ny soratra masina. Ny mahasamy hafa antsika ohatra dia ataontsika ohatra
amin'ny fiangonana ro mpino hafa monoteista ohatra ny islamo dia aminy a ny Koran dia boky izay efa voasoratra tany an-danitra ka nalatsaka tetỳ ambonin'ny tany ary nadika tamin'ny teny arabo fotsiny ihany. Zany hoe tamavahana silamo ny Koran dia boky volamena efa any an-danitra ka nalatsaka tetỳ ambonin'ny tany soratany Mahometa, zany nanao soratononona ny anjely Gabriel na Jibrail moa izy anatin'ny Koran dia nanoratra ilay boky Koran. Ny Baiboly tsy tahaka izay afaka malala. Ny Baiboly tsy nanao soratononona Andriamanitra. Ny Baiboly tsy nanao soratononona ny anjely. Ny Baiboly tsy nanao soratononona ny fanahy masina. Fa ny Baiboly dia fitariany fanahin'Andriamanitra. Zany hoe ilay fanahin'Andriamanitra izay nampanoratra ny Baiboly na ny soratra masina no nitarika ny olona maha olona azy feno ka tsy hoe versaina izy teo ampanoratana ny Baiboly. Tsy izay ilay avako malala fa ny fitariany fanahin'Andriamanitra, ny tsindrimandry ny fanahin'Andriamanitra no nanoratana ireo olona ireo ny soratra masina na ny Baiboly. Tao anatin'izany fitariany fanahy masina zany, midikany hoe fitariany fanahy masina dia tsy hoe tsy mahafantatra izay manodidina azy izy. Zay no mahatonga ry havako malala ny Baiboly na ny mpino na itsika kristianina manome toerana ireo tontolo manodidina ny soratra masina. Satria ny fanahy masina rehefa nitarika ny olona nanoratra ny Baiboly dia tsy nanafoana ny maha izy azy ilay mpanoratra ny Baiboly akory izy. No zany dia hita ao anatin'ilay soratra izay ilay soratra masina zany ny maha izy azy ny mpanoratra tsirairay. Ohatra hoe hitao ny maha mpanakanto an'i Davida, ohatra hitao ny maha poeta azy, hitao anatin'ny asa soratry Paoly ny maha filozofa azy ohatra ny maha sy ny tahaka izany. Tsika manao hoe ny fanahy masina rehefa nitarika ny olona dia tsy nandrava na namotika na nanimba ilay maha izy azy akory fa nampiorina azy ho amin'ny fahatsarana. Ary rehefa nanoratra ny fanahy masina, nanoratra ny soratra masina ireny mpanompon'Andriamanitra ireny dia ny fitariany fanahy masina. Fa tsy hoe nampanao, tsy hoe kopia na zavatra nadika avy tamin'izay efa misy tany an-danitra tahaka ny boky mpivavahana hafa akory ny Baiboly. Toy tsy hoe ny Baiboly dia soratra masina. Atao hoe soratra masina dia raha ny teny hoe Baiboly mazava ho azy ny dika dia boky be dia be. Amintsika protestanta 900. Va amin'ny havana katolika dia misy boky hafa manampy azy. Mahasamy hafa amin'ny Baiboly katolika sy Baiboly protestanta resahantsika rehefa avy eo. Fa ntsika hoe ny Baiboly dia boky be dia be ny ao anatiny. Ary boky be dia be io no mirafitra ho soratra masina. Natao hoe soratra masina izy satria mitantara ny momba an'Andriamanitra, ny fahamasinan'Andriamanitra, hanavahana azy amin'ny boky tsotra fotsiny. Ny hoe masina dia amin'izay fotoana izay dia midika hoe voatokana, miavaka, tsy mitovy amin'ny boky roman na boky siantifika na boky tantara tsotra fa hoe soratra masina zany hoe soratra izy boky masina satria milaza momba an'Andriamanitra, voatokana hiresahana momba an'Andriamanitra sy ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olona. No zany dia raha ohatra ka miresaka hoe ny soratra masina tsika rehefa malala dia tombokontsika tamin'ny avitaiza moa ny soratra masina. Soratra masina dia misy ny soratra masin'ny testamenta taloha sy ny soratra masin'ny testamenta vaovao. Izay ho itsika hoe samy vokatry ny fitarian'ny fanahy masina no nanoratana azy. Miresaka siansa ny Baiboly mety miresaka izy ny siansa ohatra. Tsy manina mety miresaka tantara izy ohatra. Mety miresaka filozofia izy ohatra fahentrena. Mety miresaka toe-karena izy ohatra. Fa sady tsy bokina toe-karena, ny tsy bokina ekonomia na sosiolojia na boky siantifika na bokina tantara ny Baiboly. Miresaka n'izany rehetra zany izy. Fa ny voalohany dia ny Baiboly dia bokim-pinoana. Ny Baiboly tsy boky nosoratana mba anapirofona ny fisinana tsy ny fisin'Andriamanitra tsy izay loatra. Fa ny Baiboly nosoratana ilay havako malala ho fiainana ho anao izay mino ny fitiavan'Andriamanitra. Boky ny fiainana ny Baiboly zany dia boky-pinoana. Boky natao hitondra anao amin'ny finoana. Boky natao hanamafy ny finoana ao an'Andriamanitra. Fa tsy ny Baiboly zany tsy hoe boky siantifika tsotra fotsiny ka ny fomba fiasany dia mitovy amin'ny fomba fiasan'ny siantifika ka ho tsaraitsika amin'ny lafin'ny siantifika na ho tsaraina amin'ny lafin'ny arkéolojia na amin'ny lafin'ny ara-tantara ny Baiboly. Ny Baiboly dia boky-pinoana. Mety misy daty ndray tsy mifanaraka amin'ny arkéolojia, indray ny raha arkéolojia ohatra indray ny raha ianara'izay porofo tahaka izany. Fa ny mamaky amin'ny Baiboly tsy hanapirofo ry havako malala ny tantara, tsy hanapirofo ny siansa, fa hanapirofo ny fitiavan'Andriamanitra,
hanapirofo ny fahasoavana amin'i Jesosy Kristy tompo, hanapirofo ny fiainana ao amin'Andriamanitra. Na ny testamenta taloha na ny testamenta vaovao io. Dia ireo boky rehetra avako malala raha zay na dia miresaka ny Baiboly dia natao miresaka ny fitiavan'Andriamanitra. Miresaka raha mamitina ina moa fa mitinana ny soratra masina dia ny Jaona toko 4:20 no mamitina ny soratra masina manontolo. Toy izao ny tiavan'Andriamanitra zao tontolo izao meny ny zanany natokana mba tsy ho vezaka rehetra mino azy. Zany hoe ny famitinana ny fitiavan'Andriamanitra, ny tantaran'ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Tantaran'ny fifandraisan'Andriamanitra tamin'ny olombelona sy ny vadian'olombelona tamin'Andriamanitra ka namonjen'Andriamanitra sy tamin'ny zanany, izay ny tantarainao amin'ny Baiboly manontolo. Tantarainao ny mahampanota ny olona hitao tantarainao fa ny tantaran'ny Davida, tantarainao ny tantaran'ny zanak'Israely, tantarainao ny fahalemen'ny mpanompon'Andriamanitra isan-karazany, tantarainao ny fahalemen'ny firenena ny fidin'Andriamanitra tahaka ny zanak'Israely. Tantarainao zany rehetra zany tsy hoe ianarana akory, zay ny dikany, fa tantarainao reny ilazana fa ny olombelona dia mety manota ary very raha tsisy an'Andriamanitra, ary Andriamanitra dia tia ny olombelona ka namonjy azy tamin'ny alalan'i Jesosy zany. Dia ny testamenta taloha raha boky izay efa tranainy, efa nosoratan'ny Mosesy nanomboka nanoratra azy, tsy ilazany tsy prieny akorytsika satria miresaka ny anjara-toeran'ny fanahy masina tsika fa tsy hanazava manokana momba amin'ny Baiboly akory eto, fa hanazava fotsiny kosany hoe io Baiboly io dia mirakitra ny tantara zay tantaran'ny zanak'Israely, tantaran'ny fitiavan'Andriamanitra antsika ka nanomezany zanany sy nandrotsahany fanahiny hiara-monina amintsika ahafahantsika mba sitrapon'Andriamanitra. Dia eo amin'ny lafiny ataontsika hoe finoana ry havako malala dia tsy mitovy ihany tokoa ny Baiboly katolika sy ny Baiboly protestante. Ny testamenta taloha dia efa voasoratra hatrany amin'ny taonjato voalohany, nefa tsy voasoratra fa misy antsoina hoe kanona. Antsoina hoe kanona dia lay kanona zany nazahoana ny teny hoe canon, iny canon amin'ny basy iny dia fitsipika na zavatra mahitsy. Ka ny kanona ny testamenta taloha efa vita tamin'ny taonjato voalohany, izay talohan'i Kristy azy, dia efa vita io soratra masina io hoe reto ny soratra masina ny testamenta taloha, iny efa vita. Fa ny soratra masina ny testamenta vaovao kosa dia aty amin'ny taonjato fahaefatra vao tena vita tanteraka ny kanona ny testamenta vaovao. Hoe natao hoe kanona zany dia ilay fivoriam-piangonana manazava fa hoe reto ihany ny atao hoe soratra masina, tsy ampiana, tsy analana. Fa nisy kosa ataontsika hoe ireo boky izay antsoina hoe deutérokanonika, zany hoe deutéro zany hoe kanona faharoa. Ka nisy ny protestante dia manao hoe ny anay dia ilay kanona, ilay boky izay lany tamin'ny kanona voalohany ihany, zany hoe lay mividiana voalohany ihany, lay nikena voalohany ihany, iny ihany ny raisinay. Zay mahatonga ny protestante enina ambinipolo. Fa nisy kosa ataontsika hoe fotoana izay nampidirana tao anatin'ny soratra masina boky fanampiny, zay ny antsoina hoe deutérokanonika. Rehefa nandika ny Baiboly satria ny Baiboly tsy inona voasoratra tamin'ny teny grika dia voasoratra tamin'ny teny hébreu, ny testamenta taloha tamin'ny teny hébreu, ny testamenta vaovao tamin'ny teny grika, dia nisy fotoana mba nisy mpanjaka grika nampandika ny Baiboly manontolo amin'ny teny grika. Zany hoe ny testamenta taloha tamin'ny teny hébreu dia niverenana dika tamin'ny teny grika, satria nipahalalana be ilay mpanjaka grika io, ilay mpitondra grika. Dia izao ny zavatra tiana atao, tehirizy fotsiny izay boky rehetra misy eto ambonin'ny tany dia adikao amin'ny teny grika daholo ny boky rehetra izay misy eto ambonin'ny tany na boky inona na boky inona. Dia nadikany ny testamenta taloha, ny testamenta vaovao efa tamin'ny teny grika rahateo, dia nampiany izay boky manodididina ilay testamenta taloha. Dia io no atao hoe septante. Dia io boky izay lehibe io rehefa teoriana dia nadikan'ny Saint Jérôme tamin'ny teny latina izay nanjaratsiny hoe vulgate, ka nampiasain'ny fiangonana katolika romanina ary nampiasaintsika nandritry ny taonjato maro le havako malala. No zany dia ny protestante dia niazona lay antsony hoe protokanonika, zany hoe niazona lay boky voalohany, hoe reto no tapaka voalohany. Fa nisy kosa ireo boky izay natsoina hoe kanona faharoa, izay nanampy ny boky ny Toby, Jody, ny fahendrena sy ny sisa rehetra, dia nanampy niny makabe voalohany, makabe faharoa. Dia reny rehetrena dia antsoina hoe deutérokanonika.
ka lasa nanampidirina tato anatin'ny soratra masina tena kanona ihany izy fa kanona faharoa dia ny aina teny ary ny fiangonana nampiasana soratra masindroatra amin'ny androny jeso ary namakivaky ny tonjato voalohany voaloha fatelo faefatra fa dia mandraka ankehitriny fa izao ny zavatra traka rehavako malala rehefa ny aina teny ny fiangonana nampiasany osoratra masina dia ny fiangonana moa misy fanapaha-kevitra ny fiangonana misy mpitondra ny fiangonana misy rafitra ny fiangonana misy fandamina maro samihafa ao anatiny ka ny fandaminana nitondra ny fiangonana rehavako malala dia natsoina hoe konsily zay ny fivorimben'ny mpitondra fivavahana nandritry ny tonjato maro efa hatramin'ny tonjato faefatra zany dia ireny fanapaha-kevitry ny konsily reny mikasika ny finoana ohatra natsoina hoe lovatsofina na tradition dia ataontsika ohatra zao ohatra hoe itsika efijekema dia manapa-kevitra hoe ity ny synodantsika dia manapa-kevitra hoe zao natsoina hoe liturgie dia fanapaha-kevitra zay hoe zao zany natao rehefa miangona ianao a rehefa manao batisy ianao a rehefa ohatra ka misy raisinam-pandray misy tokanana tekona misy tokanana mpiandry dia zao ny fanatanterahana azy dia misy boka atsoina hoe liturgie ohatra iny dia fanapaha-kevitra amin'ny tondrantsika ny fiangonana sy nandaminantsika ny fotoam-pivavahana nandamintsika ny asa anatiny dia tahaka izany ihany koa natsoina hoe konsily ny konsily dia fivorimbeny ireo mpitondra vavahana nandritra ny taona maro manazava momba ny hevitry ny finoana mametra-pahantanina momba ny hevitry ny finoana ka mamaly zany hoe ahoana ny hevitrintsika momba n'izao ireny fanapaha-kevitra maro samihafa ireny natsoina hoe lovatsofina dia lasa loharano roa zany ny toeam-pirantanan'ny fiangonana ny anankiray ny antsoina hoe baiboly na lay boky enina ambenimpolo ho an'ny protestanta mbola tsy protestanta moa mbola teorina fa le baiboly mantozy tetameta roa sy tetameta vaovao zany ary etsakilany kosa nisy natsoina hoe lovatsofina reo fanapaha-kevitra maro isan-karazany sy ireo zay fampianarana maro isan-karazany atao hoe toritenin'ny saint augustin atao hoe toritenin'ny atanasy sy ny sisa rehetra reny natsoina hoe lovatsofina dia to anatin'ny fiangonana maro fiangonana kristianina naneran-tany dia saika ataontsika hoe ny lovatsofina aza no nomena toerana kokoa noho ny soratra masina nandritry ny tonjato maro ny antony a dia satria no heverina hoe io lay ankehitriny satria ny baiboly zay tahaka ny heverina hoe fanambaran'andriamanitra tamin'ny lasa fa rehefa hampiarina amin'ny ankehitriny izy manjary fanapaha-kevitra manjary lasa fiainana amin'ny ankehitriny dia zay natokany hoe nahazo toerana kokoa ny lovatsofina ary dia lasa nitakona ndraindray le tena soratra masina dia teo amin'io natoga ny fahaterahan'ny protestante teo natoga ny tsy fitifikevitra tamin'ny fotoanandro natoga martin luther manao hoe be loatra ny lovatsofina ndraindray le lovatsofina indray no mifanohitra le tradition zany no mifanohitra amin'ilay soratra masina lovatsofina tsy kanonika koa zany hoe tsy zavatra miankehitriny-tsika fanapaha-kevitsika mety miova rakaraka ny toetrandro mety miova rakaraka ny vanim-potoana amin'ny lovatsofina zay zavatra iketsika an'io mety hovana raha-pitso fa ny soratra masina kosa kanonika zany hoe tsy miova mihitsy io narovina narovina dia io protestante olo lutera sy ny namazah manao hoe aleo ny soratra masina ihany fa ajanona ny lovatsofina ary dia zay natonga ny protestante nanajanona ny tsena hoe lovatsofina fa nametraka kosa ny hoe ny any ampiasaina amin'ny fitezam-panahy dia ny soratra masina rery ihany dia hotsika manao hoe zay natonga ilay fomba fiteny protestanta hoe ny andohan'ny protestantisme mihitsy moa hoe sola scriptura zany hoe ny fototra iorenan'ny fampianarana dia ny soratra masina irery ihany ny avana katolika tsy hoe tsy mamety eo ana soratra masina izy akory efa ny vatikanina faharoa le avako dia efa tena manome toerana aloha ny soratra masina ary mampiasa ho fitaovana ny lovatsofina efa fiovana be zany fa tsy takilay fiangonana katolika amin'ny romana neritreretintsika ho tany amin'ny tonjato fahinambiny folo itsony izy fa noho ny fiasam-panahy masina ao anatin'ny fiangonana dia be lehibe ny zavatra efa miova momba ny fieverany ny avantsika momba ny atao hoe soratra masina fa ny protestante aloha eto dia nitarika nanao hoe ny soratra masina irery ihany no ampiasaina amin'ny fitezam-panahy dia io ary zany fa ny soratra masina no fitaovana ampiasain'ny protestante soratra masina zay eketsika ry avako malala fa olombelona nanoratra azy ary olombelona zay mitarihy ny fanan'andriamanitra olombelona zay mitarihy ny tsindrimandrin'andriamanitra ny filazany ipetera zay nilazantsika teo dia ny hany ataontsika hoe
fahefana mitondra ny fiangonana ny avako malala ary ametrahana fanontaniana ny am'izay atao hoe marina momba ny finoana dia soatra masina ihany. Zay no ko azava amintsika protestanta. Ny soatra masina amintsika no misolo ny toeran'ny papa. Izany mamaly fanontaniana hoe zao no lazaina. Soatra masina amintsika no misolo ny toeran'ny eveka. Soatra masina amintsika no misolo ny mpampianatra rehetra zay ataontsika hoe io zany no fototra. Ary zay ny dikany hoe rehefa miankina ao amin'ny fiangonana protestanta ianao dia misy baiboly mivelatra eo. Milaza fa isoratra masina io. Io no maridalana, io no maridefy, io no fiainana, io ny ampiasaina, io ny trandrahana, io ny toriana ao anatin'ny fanompam-pavahana sy ny fijoana vavolombelona ny fiangonana protestanta. Dia eto ariavako dia inona ny anjara-toeran'ny fanamasina ao anatin'izany bokim-pinoana zay ijoroany ny protestanta ho any marika ho toriana izany ambary zany. Dia hoy ny protestanta ny boky ny soratra masina dia mijanona ho soratra fotsiny ihany koa nefa io raha ohatra ka tsisy ny fitariany fanamasina. I Martin Luther sy Jean Calvin zay nitondra ny fantsipivavahana betsaka ato anatin'ny protestanta le avako malala ny maromaro kokoa to anatin'ny fiangonana mihitsy. Dia nanazava fa zava-dehibe ny toeran'ny soratra masina. Zava-dehibe ny toeran'ny soratra masina io ny tanany toerana lehibe indrindra amin'ny fampianarana. Ary ny ivony fotoam-pivavahana mihitsy ara dia ny tenin'Andriamanitra. Zay no mahatonga ny fiangonana protestanta antsoina hoe fiangonan'ny tenin'Andriamanitra izy. Fiangonan'ny tenin'Andriamanitra izy. Ary mba ahafahan'ny protestanta tena rehefa mandika amin'ny baiboly ny protestanta zany dika ny soratra masina izy. Satria io nomeny toerana. Dia izao namerina nandika amin'ny baiboly izy ka izao no nandikany azy. Tsy niainga tamin'ny teny latina izy satria teny latina efa dika teny. Efa dika teny ny teny latina. Fa niainga tamin'ilay tena texte original izany hoe tena teny nanoratana azy tany am-piandohana. Io ny aingan'ny protestanta. Dia ny baiboly protestanta rehetra dia niainga tamin'ny teny hébreu ny testamenta taloha nandikana azy ary nadika tamin'ny teny razan'ny olona. Ny testamenta vaovao rehetra dia niainga tamin'ny teny grika ny nandikana azy ary nadika tamin'ny teny razan'ny olona. Zay rehefa ko malala tena zava-dehibe ny hoe miainga amin'ilay texte original zany hoe inona no texte tena izy amin'ity toko ity dia io no aingana. Ary ny baiboly manontolo mihitsy dia niainga tamin'ireo tahirin-tsoratra hatranay ary nadika tamin'ny teny razan'ny olona. Zava-dehibe le hoe nadika amin'ny protestanta tamin'ny teny razan'ny olona ny soratra masina. Satria Andriamanitra hoy tsika dia miteny amin'ny tenin'ny olona. Zay le hoe ary ny teny dia tonga nofo zany ny teny dia tonga olombelona. Ny teny dia tonga olombelona ary Andriamanitra miteny amin'ny teny razan'ny olona. Andriamanitra zany rehefa miresaka amin'ny malagasy dia tsy mihindrana teny frantsay izy akory. Na rehefa miresaka amin'ny kenianina dia miresaka mihindrana teny anglisy izy akory. Fa manana ny teny razany ireo olona ireo, manana ny teny kiswahili izy, manana ny teny ataontsika hoe ny Kirundi ny any Burundi, manana ny teny malagasy eto Madagasikara, manana ny teny italiana ny Italia. Dia ilay Andriamanitra zany dia izao naniraka mpaminana izy ka nanoratra ny soratra masina io. Dia andika ny isoratra io kosa izy ho amin'ny teny razan'ilay olona. Amin'ny protestanta dia izao izay Andriamanitra izay, Andriamanitra izay nahazo zao rehetra zao ambaran'io baiboly io dia nanatona ny olona ka miteny amin'ny fitenin'ilay miteny izay le Andriamanitra nanatona ny olona ka miteny amin'ny tenin'ilay firenena na ilay olona. Tsy amin'ny teny tsy fantatry ilay olona izy fa miteny amin'ny teny fantatry ilay olona. Zay mahatonga hoe na andika ny teny malagasy amin'ny teny razana na amin'ny teny reny ry Martin Luther. Dia manotsika ravako malala. Zao anefa rehavako malala ny ambaran'ny protestanta na ny ambarantsika ankehitriny dia mijanona ho boky ihany io raha tsy eo ny fiasan'ny fanamasina. Dia io ary io boky io izay eo am-pelatanantsika dia mizara roa ny fomba famoahantsika ny fomba rehefa mamaky amin'io baiboly io tsika dia mizara roa no fomba famakytsika azy. Misy ny ataontsika hoe heviny ara-baky teny ary misy ny heviny
ataontsika hoe arakeviny tsy tena arabaky teny dia ao anatin'izany rehefa miteny arabaky teny tsika dia tena hoe inona ny voasoratra eo dia inona no ampiarana azy dia misy kosa ny arakeviny zany hoe milaza sary tena miteny ohatra hoe tantarany zanakadalo tsika dia misy hevitra arakeviny io ary rehefa miteny hoe arakeviny dia misy hevitra arakeviny moraly io ara-pitondratena zany misy hevitra arakeviny ara-panahy io zany hoe lay soratra masina rehefa mamaky azy tsika dia mizara roa ny amakin'ny protestantasy ny namakitsika azy afaka malala ny hevitra arabaky teny sy ny hevitra ara-panahy dia mitrandraka zany ny protestanta voalohany tarika ny nametrahany ataontsika hoe ny fitsikirana ny baiboly amin'ny lafiny tena siantifika mihitsy ka io baiboly io tamin'ny protestanta dia tena mikirakirain'ny protestanta tamin'ny fomba siantifika zay no antsoina hoe exégèse na dradraiky hoe misy any herméneutique na dia amin'ny lafiny siantifika zany hoe tena trandrahana mihitsy ilay baiboly amin'ny lafiny siantifika iza nanoratra azy oviny io ny soratana inona ny matoateny nampiasaina inona ny nampiasana an'ilay teny inona inavy ny hevitra io teny io zany ampidirina ao anatin'ilay tontolo nisy azy lay tantara nisy azy lay soratra dia rehefa vitsy zay vao avoaka zay nydika teny exégèse avoaka va ao anatiny amin'izay miditra ao anatin'lay tontolo aloha lay mpanao heviteny ao anatin'lay tontololay soratra masina inona ny tinytenenina na ninona natonga zao Jesoa inona natonga ny Jesoa nyteneny ity inavy ny vobolana nampiasain'i Jesoa na hoany ty nampiasain'i Jesoa fa tsy ty zany rehetra any dia miditra ao anatin'lay tontolon'lay baiboly aloha lay mpamofo lay soratra masina zany avy eo kosa izy vao mamoaka lay hevitra soratra masina zay ntsony hoe exégèse zay dikanyteny exégèse dia ny hoe mamoaka hoe ty ivelany lay hevitra soratra masina ka azo jerena hoe zao zany ny tianytenena na arabaky teny io na ara-panahy io dia hoy soratra hoy ny protestanta manao hoe zany rehetra zany dia zao zava-pony ninninona fahaizan'olombelona io teneny ny petery io fantatrareo voalohany indrindra fa ny famohan-kevitry ny faminaniana amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'olombelona fotsiny ihany na ny efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy avy amin'ny sitrapon'ny olona zany fa avy amin'ny sitrapon'Andriamanitra tika zany rehefa komalala dia zao ity ilay baiboly baiboly soratra masina ny anarany io fa zao rehefa komalala ny soratra mahafato ny apôstôly Paoly mijanona ho soratra io fa izao io baiboly io kosa ahoana ny atongan'io lasa teny fiainana ahoana ny atongan'io lasa teny fiainana soratra io fa tonga teny io ary tonga teny fiainana rehefa misy olona irahan'Andriamanitra miteny azy manazava azy avy amin'ny soratra zany makaty amin'ny teny dia misy zavatra anankiroa ry havako io lay soratra boky io zany soratra masina io no ekentsika fa mpampianatra io no ekentsika fa mitaiza ny filohantsika io soratra io no mirakitra ny fanambaran'Andriamanitra ny tena ny tantara ny lalana ny diavin'Andriamanitra sy ny fifandraisany lalana ny diavin'olombelona sy ny fifandraisany tamin'Andriamanitra dia izao ny soratra nefa ry havako malala mijanona ho soratra fa izao Andriamanitra tsy tonga Jesoa tsy tonga soratra tsy niteny mihitsy baiboly hoe ary niteny na Andriamanitra na Jesoa dia tonga soratra tsia Jesoa dia tonga teny zany hoe manome fiainana dia tsy ny soratra teny fiainana ho itsika fa tsy soratra fiainana fa ahoana ary mahatonga ny soratra io lasa teny misy olona misy ny fiangonana zany hoe ny olombelona mahatonga ny soratra io lasa olombelona miteny olombelona milaza kanefa le olombelona milaza na olombelona miteny mamaky lay soratra malazava lay soratra dia zao rehefa komalala eo no isin'ny fanamasina zany hoe miditra ao anaty miasa ao anatin'ilay olona ny fanamasin'Andriamanitra ka mahatonga lay soratra ho lasa teny fiainana lasa tenin'Andriamanitra avany amin'ny soratra masina tonga tenin'Andriamanitra avany amin'ny soratra ny baiboly dia tonga tenin'Andriamanitra raha oviny izy tonga tenin'Andriamanitra
rehefa misy olona ry avako malala, rehefa ntariny fanahy masina isika, tariny fanahy masina ny fiangonana ka mamoaka ny hevitra ilay soratra dia manjary tenin'Andriamanitra izy. Zany hoe rehefa miteny hoe tenin'Andriamanitra isika dia zao rony ao an-tsaina ry avako malala, eo lay teny itenenana, atao hoe teny malagasy, atao hoe teny malagasy ifandraisako aminao, ifandraisantsika rehetra. Fa misy koa lay bitsiky ny fanahy masina ao anatin'ny fotsika, zay koa tenin'Andriamanitra. Misy teny ry avako malala, misy teny izay ifandraisan'ny fanahy masina, ipitsihiny fanahy masina amintsika. Ka raha misy olona ry avako malala irahan'Andriamanitra hamofy, hivaofy ilay soratra masina, na ataontsika hoe mitory teny, dia izao rehefa mitory teny izy mivaofy ilay soratra masina, fanahy iray ihany miasa ao anatin'ilay mpitory teny, mivaofy ilay soratra masina, sy ao amin'ilay fiangonana miaino ilay soratra masina. Dia amin'izay fotoan'izay teny malagasy ny tenenan'ilay mpitory teny, azonao zany. Tenin'olombelona ny tenenan'ilay mpitory teny. Fa misy koa teny zay, satria ny fanahy masina ao anatintsika, dia misy teny zay azonao vokatry ny bitsiky ny fanahy masina. Tsy ny sainao zany ihany ny mandray ilay teny, ka azona hoe tena lojika zany, tena azoko zany. Fa izao ny bitsiky ny fanahy masina atao anatintsika, ny fitarian'ny fanahy masina atao anatintsika no ahatakarantsika ilay tena tenin'Andriamanitra. Ka miteny manao hoe teny iza zany, mariny zany, ny taona irery, azoko zany sitrapon'Andriamanitra zany. Ilay fanahy masina zany ry avako malala, zay izay men'Andriamanitra ny fiangonana, natao Andriamanitra ny tahaka ny fiangonana, dia miasa ao anatin'ny soratra masina, ary miasa ao anatin'ny fiainan'ny mpino ka mahatonga azy mahatakatra ilay soratra masina. Hoy tsika hoe mijanona ho boky io baiboly io raha tsy eo ny fitarian'ny fanahy masina, ary mijanona ho fiasan'ny sain'olombelona fotsiny ihany ny famoahana ny hevitra ny soratra masina raha tsy eo ny fanahy masina. Ny fanahy masina zany no fantsona mampita, ny fanahy masina no fantsona mampita le hain'ny tenin'Andriamanitra ty anatintsika. Le fanahy masina no miasa mahery aty anatintsika ka mahatonga antsika mahatakatra ilay sitrapon'Andriamanitra. Ka miteny manao hoe tena tenin'Andriamanitra ho amarina izany soratra, zany teneniny mpitory teny zany, zany teneniny mpampianatra izany. Eto am-pamarana ny avako malala dia ireto ny toe-panahy zay tokony ho ananantsika raha ohatra ka eo am-pivaofina na eo am-pamakina na mpianona ny soratra masina antsika. Ny voalohany dia ny fangatahantsika ny fitarian'ny fanahy masina, na ho an'ny mpamaky, na ho an'ny mpitory teny, na ho an'ny fiangonana. Rehefa mandeha miango tsika ry avako malala dia everitsika fa ny mpitory teny na ny mpivaofy ny soratra masina ihany, io nge ny anarany, io nge fa niomanany ka dia mandeha ho azy, za tonga le mpiangonana iaina. Fa tokony mivavaka tsika ry avako malala mialoha ny ainganana tokantrano, mialoha ny idio anatin'ny trano fiangonana, mialoha ny anona ny tenin'Andriamanitra, mba tsy asa amin'ilay mpitory teny mivaofy ny soratra masina ihany, ny fanahy masina miasa aminy, fa miasa amin'ny mpiainy koa mba hahatonga ilay teny izay ambara ho tenin'Andriamanitra. Andriamanitra zany no mampiteny ilay mpitory teny na ilay mpivaofy ilay soratra masina, fa hahatonga ilay fanahy masina ao anatinao koa ka hatakatra ilay soratra masina, mba tsy hatonga manao hoe antsy zaza, na mieritreritsika manao hoe antsy tsy mahakasika aza. Faharoa dia zao rehefa malala, rehefa miatrika izay asa, rehefa miatrika izay tsika dia mangataka ny fanahy masina. Ny faharoa dia ny fanaovantsika io zava-dehibe ny famakina ny soratra masina, satria soratra ilay izy, dia ilaina zany ny famakitsika ny soratra masina, satria soratra ilay izy, dia ilaina zany ny amakitsika ny soratra masina amin'ny fampiasan-tsaina, ny fianarana, fandalinana mahasoratra azy. Zava-dehibe zany ny andalinantsika ny soratra masina. Ny fandalinantsika ny soratra masina dia manampy antsika amin'ny famoahana ny hevitry ny soratra masina. Dia ny zavatra faharoa dia ny fanaovantsika io zava-dehibe zany ny famakina ny baiboly, famakina ny soratra masina. Ary ny fahatelo izay tena ataontsika io zava-dehibe rehefa ko malala dia ny ataontsika hoe ny zava-panahy. Inona ny zava-panahy? Dia ny faneketsika ao anatin'ny fiangonana
fa ny fiangonana dia ny fanahy masin'Andriamanitra no mitarika azy. Ka io fanahy masin'Andriamanitra izay mitarika ny fiangonana io dia fanahy izay mitaiza ny fiangonana amin'ny alalan'ny soratra masina. Ka izay rehetra ataon'ny fiangonana dia ny soratra masina no mitsara azy. Ny soratra masina no itsarany no mitsara na ny fiainan'ny mpino na ny fiainan'ny kristianina tsirairay avy. Ny faneken'ny fiangonana zany fa eo ny fitarian'ny fanahy masina, ny faneken'ny fiangonana hianatra ny soratra masina, fa ny faneken'ny fiangonana koa ho tsarainy ny soratra masina. Zany hoe Jesosy ry avako malala ny fampianarana fiangonana tokony ho mifanaraka mandrakariva amin'ny soratra masina io. Dia mety aiza ry avako malala ho tarian'ny fanahy masina amin'izay rehetra ataonao amin'ny famakiana ny soratra masina. Dia manonona ny fiadanan'ny Tompo aminao hivavaka sika. Tompo, ny soratra izay nomenao anay na ny Baiboly dia efa tonga teninao no ny fitarian'ny fanahinao, ary mifidy ny fiangonanao ianao hitory izany teninao izany mba ho fiainanao anay. Dia ataovy tianay ny teninao, ataovy tianay ny soratra masina, ataovy tianay ny mandalina izany, ataovy velona ty anatinay ny fanahinao, hitiavanay ny teninao. Dia aoka ny tokantrano tsirairay izay isam-batan'olona amin'izao akatoky ny Pentekosta izao hitoeran'ny fanahinao masina. Misaotra ry Jesosy Kristy mpamonjy anay io fa manonona izany vavaka izany izay miaraka amin'ilay vavaka nampianarinao anay manao hoe raha inay izay any an-danitra. Raiso ny tsodrano fa soavan'i Jesosy Kristy Tompo, ny fitiavan'Andriamanitra ray, ny firaisana fanahy masina ho aminao. Amen. Ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Amen.